Tsy azoko mihitsy mamola Andriamanitra. Ny Andriamanitritsika ve io tsy azon-drio? Sao dia afaka toroana hevitra Andriamanitra aloha. Ka toroana hevitra ahoana Andriamanitra azy dia izy mahalala ny zavatra rehetra lehibe tsy azo tohiny. Raha izany Andriamanitra. Soa ihany fa tsy ndry. Ay, dia izao nataoko inoy aloha. Isaky ny tokantrano eny an-jaridaina misy vato, misy safira Ao ambanin'ny tany io? Isaky ny tokantrano. Dia tsy asiako an'izany aretiny izany, tsy asiako haintany, tsy asiako tondra-drano, tsy Tonga dia asiako reglendry tsara daholo ny zavatra rehetra. Tsisy aretina na rehefa miteraka raha tsy marary ny vehivavy. Tsy ataoko mitondra fahoriana ninninna. Fohanako daholo ny zavatra mety mankarary, tsisy an'izany sampona, tsisy adala. Olona salama saina, salama vatana, tomady tsara daholo. Ka izao aloha ny ane. Ka izany ange tsy hoe Andriamanitra no mampisy an'ilay fahoriana fa vokatry ny fahotantsika daholo ihany ny fahoriana rehetrarehetra, vokatry ny fahotantsika fa raha itenenina tsotra dia hoe ny adalan'ndra olombelona dia lasa tafidikizo ohatr'izany dia lasa meloa ny tany sy ny zavatra manodidina rehetra, ny vatana, ny saina. Marina aloha izay e. Fa izao koa nefa tena ilaina mihitsy ny fahoriana. Azondry moa izany? Fa maninona? Tena ilaina. Jerendry fa na Jesosy Kristy ary Jesosy tsika io mihitsy. Aiza koa Jesosy anie VIP e. Na Jesosy ary dia niaina fahoriana ary nianatra fankatoavana tao anatin'izany fahoriana izany. Izany ny tenin'Andriamanitra. Ndao nge jereo ao amin'ny Hébreux 5:15 hoe. Hébreux 5:15 amin'ny anaran'i Jesosy dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Jesosy nge izany teneniny izany Joanne. Jesosy ary nianatra fanarahana, nianatra fankatoavana ny dikan'izany tamin'ny fahoriana nentiny. Fantatr'Andriamanitra daholo io fahoriana rehetrarehetra io, fantany ilay zavatra iainantsika. Na avelany nitondra an'izany mihitsy koa Jesosy ohatra alaitsika tahaka hoe fa izy dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny na dia zanaka aza. Hébreux 5:15. Sady amin'ny maha-kristiana moa dia dikany hoe kristiana mpanara-dian'i Kristy. Zay tokony manaraka an'i Jesosy izany tsika. Ny dikany aza mieritreritra an'izany hoe raha mba zany Andriamanitra fa efa aza taitra indray fa izany sary any an-tsaindry izany. Izany mihitsy nisy eo rehefa ho tonga Jesosy. Fa raha te hanafaingana ny fahatongavan'i Jesosy indray dia hiaino tsara ny fiainana ankehitriny dia zarao ny filazantsara ny manodidina rehetra. Ianaro aloha Hébreux. Hébreux 5:15 dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Ndry koa izany izao anao ahoana? Anahakoatran'i Jesosy. Ny dikany mianatra fanarahana, mianatra fankatoavana amin'izay mety ho fahoriana entindry eny. Na mbola tanora ary ange misy zavatra mampahory eny e. Fa ao mihitsy ny mianatra hoe ahoana ary izany fankatoavan'i Jesosy izany tao anatin'izao dia hiaretana koa. Sady raha tsy mijaly anie dia tsy matanjaka e. Raha tsy mandalo an'ireny ady mafy ireny. Ohatra n'ireny mikotra n'ireny ihany. Rehefa misy an'ilay ohatrany manakotsako iny, efa hitombo izay ilay muskle, ilay nofo be. Izay indrindra. Ao ary. Hébreux 5:15 dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Hébreux 5:15. Tsika rehetra ndao hianatra amin' Jesosy koa mianatra fanarahana amin'io fahoriana mety andalovantsika io fa ny zanaka aza nanao an'izany. Hébreux 5:15 dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza.